Faly miarahaba antsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy. Vahinintsika androany tsy vahiny amintsika indrindra mpanao Facebook. Ramatoa Andriamanana Ritsasoa Josoa. Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy dia mankasitraka indrindra satria fantatra fa raha ny adidy aman'andraikitra dia tena sarotsarotra ny nahitana an'izao fotoana izao ka dia mankasitraka ny amin'ny fanekena sy ny amin'ny fotoana izay omenao izara izay mahasoa ny vehivavy malagasy antsika eto amin'ny pejy. Mialohan'ny hirosoantsika amin'ny fifampizarana moa, omenanao angamba ny fitenenana mampahafantatra misimisy kokoa ny mombanao ho an'izay mbola tsy mahafantatra fa mino aho fa efa be dia be no mahafantatra. Miarahaba ny mpanolotra ny fandahara, miarahaba antsika rehetra izay mpanaraka ny pejy. Za moa dia Dr Ritsasoa Andriamanana Josoa, manana fahaimanao manokana ankizy sy tanora momba ny fanabeazana zany, dia anisan'ny population voakasika zany ny vehivavy izay nolaliniky koa satria tamin'ny nanao CAPEN zany za tao UNS dia mianatra manokana momba ny impact ny statut amin'ny vehivavy vokatry ny éducation izay voarainy. Dia tamin'ny nanao master indray dia mianatra momba ny hoe ny asan'ny reny amin'ny fampitana ny kolontsaina amin'ny zanany. Dia rehefa tonga ny nanao doctorat dia somary nivelavelarina kokoa ilay thème, tsy mijanona fotsiny ho amin'ny resaka féminisme fa nanao ny humanisme. Ny humanisme zany dia miahy ny ireo voailika rehetra, ireo na hoe les opprimés na ireo marginalisé sy ireo izay tsisy mpijery. Izany hoe tsy ny vehivavy fotsiny ihany fa ireo mpitondra tena, ireo kamboty, ireo manankilema, ireo mahantra sy izay rehetra voailika amin'ny fiarahamonina zany, izay be dia be izy ireo. Dia izay no nahatonga anahy nijery manokana ny fiantraikan'ny situation socio-culturelle na hoe ny fiavianao sy ny olananao ara-kolontsaina sy ara-pianakaviana dia tena misy fiantraikany be dia be amin'ny fanabeazana. Izay zany ny mombamomba anahy. Ohatra tompo, ohatran'ny mahaliana be anahy ilay iray voalohany teo, azonao velabelarina kokoa ve ilay hoe ilay fiantraikany fampitany renin'ny kolontsaina amin'ny zanany moa raha azonao mba fitipitinina kely? Ny reny zany no mitaizany zaza indrindra ho amin'ny kolontsainantsika afrikana, anisan'izany amin'ny Madagasikara. Dia io reny io no mampita ny kolontsaina zany ho amin'ny zanaka. Izany hoe ny kolontsaina io zany tsy ilay kolontsaina le hoe tany amin'ny fahagola ho antsika gasy, le hoe tsy maintsy manao atao, fa ny valeur angamba ny malaza anazy satria cultures izy amin'ny teny anglisy dia ireo fikambanan'ireo soatoavina sy izay routine tianao atao ao amin'ny fianakaviana zany, ao amin'ny ankohonana. Izany hoe raha anao mandala zavatra anankiray, misy zavatra anankiray zany soatoavina tianao iainan'ny ankohonanao sy ny zanakao dia ianao reny no mampita an'izany. Ohatra zany zao amin'ny anay hoe tsy maintsy miezaka mahandro sakafo karakarana ao an-trano zany, ifandrimboana ny mpianakavy misy fotoana. Io zany tsy hoe isan'andro hoe forcé fa misy fotoana zany dia miara-mifandrimbona zay. Zay zany rehefa manao fety izay mianakavy amin'ny ankohonanay dia tsy mba mandeha mividy zavatra any ivelany izay, raha ohatra hoe izay mianakavy izay sy ny zanakay fa izay rehetra mifandrimbona amin'izay. Zay zany kolontsainanay izay. Dia ohatra koa hoe ny ao amin'ny fianakavianay dia tsy maintsy mianatra. Tsy maintsy mianatra zany ianao dia ny reny zany no mampiseho an'izany hoe ohatra ny ahoana no mandeha mianatra dia tsy hoe io fa ataovy ny devoir, tsy izay, fa hoentina miaraka any amin'ny biblioteka ny ankizy hoe andao ity dia fantany ny ataony rehefa tonga ao. Dia ohatra zany ny culture ny anankiray koa zao ny fandehanana mandeha voyage, mandeha mitsidika tanàna.
dia miaraka mandeha zany zay satria zay no tiako ho tazomin'ny zanakay zany. Dia hoentina miaraka mandeha voyage amiko zany ny ankizy. Za navita nanao communication scientifique maherin'ny 20 dia matetika izy ireo tsy tao amin'ilay fianarana ataoko. Dia rehefa mandeha conférence io zany za dia mifandimby ny zanako dia hoentina dia tapahana fianarana dia tonga any mandray naoty hoe inona daholo ny zavatra ny tsy diako. Dia rehefa vita moa ilay conférence dia ohatra makany amin'ny zoo zay, makany amin'ny aquarium, makany amin'ny dia manoratra an'iny zany zareo. Reo mbola kely dia efa nataoko ohatran'izany. Dia izao izy efa lehibe moa ny zanakay dia tena hoe tia mandeha zany izy. Dia tiako tenena zany hoe le mampita an'ilay izy tsy le lesona be sermona le mahazatra antsika hoe zao atao fa tena hoe ataonao miaraka mihitsy zany le activité. Lahelo zao vao tonga taty teo dia zay nanao an'iny camp iny sy ny girls camp zay mbola horesahantsika. Dia tena hoe anisany mikarakara izy, zany hoe ampahafantarina anazy tsara hoe tia manao zavatra ho an'ny mpiara-belona, zay ny valeur anay, manao zavatra ho an'ny hafa. Dia miaraka mifarimbona zany izy manao an'ilay izy. Dia zay le hoe mampita an'ilay kolontsaina ianao reny mihitsy zany no mitarika no mitondra anazy hoe tia. Fa ny iray zany na dia tsy resaka resahana eto ary ny plutôt côté pratique, zany hoe ahoana mahatonga anazy ho lahy mahay manamboatra na vavy mahay manamboatra zavatra. Côté pratique zany ny anazy hoe les nécessités. Fa ny anakahy zany tena le hoe le essentiel amin'ny ho an'ny fiarahamonina misy azy rahatr' izay. Satria ny mahamaimay ny olombelona zay tena efa tafavoaka amin'ny ankizy dia hoe mianara mba hahatonga anao hananasa tsara, mba hahatonga anao hiasa mahavelo-tena. Zany standard zany, it's a cliché izy ny amerikana hoe hain'olona rehetra zany. Fa hoe mitaizainao ny zanakao manana an'ilay maha-izy azy sy hoe hiasa ho an'ny fiarahamonina, hiservir an'ilay communauté manodidina anazy. Io zany tena hoe mila reny mihitsy mampita an'izay zavatra izay raha tiana ho tafita sy ny tarany action fa tsy fivonana. Mankasitraka indrindra tsy dia tena anatin'ny eritreretiko resantsika moa zany izay fa isan'ny tena zava-dehibe loatra amintsika hoe ny renika izany tena manana toerana lehibe eo amin'ny fanabeazana. Arak'izay ny tena antony nivononantsika ifampiresahana zany dia mahakasika an'ilay camp izay nikarakarainao. Hitako teny amin'ny pejinao teny ihany fa be dia be ny mametraka fanontaniana amin'ilay izy hoe ahoana tsara ilay izy, ahoana ny ahafahana mandray anjara, iza sy iza aby no afaka mandray anjara, afaka mba resahanao ve aloha amin'ny ankapobeny ny camp rehetrarehetra izay notanterahanareo raha voafitina antsika alohan'ny resantsika manokana an'ilay girls camp. Ny camp za zany nahita hoe ny fanabeazana eto amintsika dia mifantoka saika 100 isan-jato amin'ny resaka abidi na literasia sy ny fahaizana manisa na numerasia. Zany hoe mahay manisa sy manoratra zay ny atao hoe fianarana. Dia saika mifantoka an'ireo zany ny zavatra atao. Anefa zany tsy ireo ihany no zavatra tokony ho hain'ny ankizy, fa be dia be zany ny compétence na skills tokony ho hain'ny ankizy. Dia ny camp zany ny eritreretiko hoe ahafahan'ny zaza malagasy mahita an'izany zavatra izany satria ao zany misy ny resaka ara-panahy ohatra. Any am-pianarana any amin'ny sekoly finoana misy ihany, fa raha sekolim-panjakana tsy miresaka mihitsy ny ara-panahy fa hoe laïque. Kanefa zany ny ara-panahy tena zavatra be. Dia misy koa ny fanaovana asa tanana, izany hoe ny travaux manuels, ny art plastique. Misy zany ny olona tena natao ahay an'ireny anefany dia tsy misaoma hoy izay le majunga, zany hoe tsy hita mihitsy izy, tsy mamiratra izy satria tsisy manao art plastique na asa tanana any am-pianarana rehefa mianatra. Dia misy koa ny dihy sy ny hira. Io indray zany dia performing art na art atao zany le izy aseho. Dia misy ny ankizy tena mahay mihira,
mahay mandihy zava-kanto zany fa tsy omena lanjany. Dia any amin'ireny zany izy vao mamirana. Dia misy indray ny resaka fitariana leadership, zany hoe akoatran'ny délégué dia tsisy mihitsiny, kanefa ny ankizy be dia be ny leader. Dia omena opportunité mitarika daholo zany ny ankizy ao anatin'ny camp. Dia misy koa zany ny fanaovana exploration satria manao sortie zahay, dia misy ny ankizy tena tia an'ilay fiainana kalamanjana, dia omena lanja koa zany izy amin'iny. Dia ny farany ilay resaka fampisehoana, misy ny ankizy tia miakatra an-tsehatra, tia manao présentation zany, manao exposé, dia omena sehatra izy. Dia zany rehetrarehetra zany zany ezahanay hita ao amin'ny camp daholo amin'ny ankapobeny. Fa misy karazany roa zany le camp. Misy zany ny girls camp natao ho an'ny vehivavy manokana. Zany hoe ity anankiray ity zany le mbola ho resantsika sy valafarantsika rehefa avy eo dia ankizy vavy any amin'ny niveau EPP na école primaire publique no zany hoe T5 midina zany na T5 afaka CP no manatrika an'io, dia hoentina aty andrenivohitra mijery opportunité isan-karazany. Iny zany dia sekoly rehetra eran'i Madagasikara fa mila ivelany Antananarivo afaka mandray anjara dia miresaka aminay dia jerenay hoe mahafeno ny critère ve le izy. Dia ny day camp indray zany dia eto arakaraka an'izay antsoina dia ody miditra maraina dia mirava hariva, fa ny activité mitovitovy ihany. Dia io zany no andoavam-bola, mandoha vola zany ray aman-dreny. Dia teto zany efa navita zany zay ny teto Antananarivo dia anao any Iosy zay dia anao any Mahajanga, arakaraka an'izay fahatratrarana an'ilay izy zany. Misy olona indraindray miantso ianao mba andehanao an'ilay izy. Dia zay zany le day camp mba ahafahan'ny ankizy mivelatra zany, mahita le talenta miafina ao aminy. Ny skoto moa no manakaikikaiky an'izy io, fa saingy amin'ny maha-mpampianatra teny anglisy anazy zany dia tsy maintsy asiana fianarana teny anglisy ao, ary amin'ny teny anglisy ny hira sy ny présentation sy ny zavatra eo zany. Dia indrindra moa ny promotion ny culture américaine sy ny fomba fiainana amerikanina zany, zay no tena atao. Satria rehefa manao zavatra ohatr'ireo anao dia tsy maintsy mijery hoe inona le brandinanao, inona le mampiavaka, satria ny camp azo atao rehetrarehetra, azo atao ohatra hoe campna muzika fotsiny, hoe fianarana muzika ranoray, na hoe colonie de vacances ranoray. Fa ny anahy zany za tsy miala amin'ilay resaka kolontsaina sy ny langue, satria zay no zavatra tena nianarako zany. Ie, araka izany moa zany mivelatra be ilay izy, tsy ho voafetsika anatin'ny fotoana voafetra ny fitantarana anazy rehetrarehetra, fa afaka manoratra mivantana amin'ny ritsasoamanana zany antsika izay liana bebe kokoa amin'izay. Fa ny tena tiana ararotina hoe fampizarana eto amin'ny pejy zany dia mahakasika an'ilay hoe girls camp. Araka ny lazainao teo, maimaim-poana zany izy io iarahana miasa amin'ny sekoly. Inona ny tena antony nahatonga an'izay hoe natokana ho an'ny vehivavy le izy, dia inona le tena zava-kendrena manokana ho an'ny vehivavy matoa natao mitokana mihitsy hoe girls camp le izy. Efa saika hitako ny faritra rehetra eto Madagasikara, faritra anankiroa ihany tsy hitako eto Madagasikara, dia iny amin'ny faritra Sainte Marie sy Maroantsetra, Marolambo iny, dia avy eo ny faritra Atsimo Atsinanana, eo Fanadina zany farany. Fa ny sisa zany efa saika hitako. Izaho nandiofana mpampianatra tany Morombe, mbola any akaiky ny Andavadoaka, dia mbola any amin'izay hoe Kilonionga Ambolomoka izay, tena hoe be moka ohatran'ny presqu'île izy mitokana, dia tena hoe zarana misy fianarana zany, folo taona io toerana io nidiny sekoly. Dia vao nisokatra kely zany dia vao nitady mpampianatra zareo no tany za nampiofana. Dia mitovy amin'izany koa ny anankiray any akaiky ny Anakao, mbola any aloha any Kilonionga izay, sy ny any Ambalavao, any ambanivohitra be any zany. Dia hitako zany hoe ny ankizy kely mandeha tongotra, mandeha mianatra lavitra be amin'ny EPP, misy miampita rano, misy dia ny vehivavy zany tsy mahavita manao an'izay.
dia matetika tapitra ny EPP dia miala fianarana izy. Dia rehefa tena any ambanivohitra ihany fantatratsika zany hoe sekoly dia lavitry ny toerana misy ny fonenana. Dia teo izao zany eritreritra rehefa mbola T1 sy arabola be dia be zany ny ankizivavy. Dia rehefa T5 efa tsongatsongaina amin'izay. Dika zany manomboka anelanelan'ny T1 sy T5 zany dia efa mitsokan-darana ny ankizivavy. Dia ray izay dia faharoa tsy mahita modely efa tsy fampianatra zareo hoe inona ny asa atao dia hoe hampianatra. Satria izay ihany ny hitany eo amin'ilay toerana. Satria tsy tamboly intsony izy amin'io. Dia tena hitako zany hoe ny ankizivavy, lehilahy velona ihany satria afaka mamboly izy sisy. Fa ilay vehivavy zany lasa velomina fotsiny zany éventuellement raha izay fandehan'izay. Dia hoy izaho hoe andeha hanano programa ho aza hitondra an'ireto ankizivavy reto avy aty ambanivohitra reto mba hiakatra any an-drenivohitra dia mahita hoe ohatr'izao ny université, ohatr'izao ny zavatra aty. Dia ary indrindra mampanao conférence izay miantso vehivavy na vita fianarana mba ho hitany modely. Dia ohatra izany zao hoe natsoinay tamin'ny herintaona inspecteur de douane nanazava momba ny faditseranana, nasainay koa ny théologiana ohatranao hoe inona daholo ny ataon'izany olona nianatra théologie izany. Natsoinay ny vehivavy vétérinaire mitsabo biby sy mikarakara biby. Matetika any ambanivohitra mety mahita ireo fa lehilahy foana ny mikarakara biby. Dia izay zany natsoinay tamin'ny taona miantso zahay ingénieur agronome vehivavy miasa manodidina ny tany sy nanazava hoe izao ny zavatra atao amin'ny agro. Miantso koa izay polisy mpitandro filaminana zany, police de mœurs izay miay ny ankizivavy sy ary dia nanazava zany zareo momba ny hoe ohatra ny ahoana ny atao raha ohatra ka misy manao fanararoa-tanaranofo ny vehivavy. Dia miantso pasteur koa izay ay tamin'ny herintaona mbola niantso gendarme koa zany izay. Dia hitan'ireo mihitsy zany hoe inona reto ilay vehivavy na vita fianarana, reto ilay zah mba te ho tonga ohatran'io, inona ny atao. Zay zany ilay izy hoe fa tsy resahana fotsiny mianara tsara ankizy fa nareo ka rehefa mahavita fianarana dia mety ho lasan'izao, mety ho lasan'izao, mety ho lasan'izao. Dia volena zany isan-karazany zany ny zavatra nanehoana nampisokany nampahatonga zareo hanofo satria misy thème moa isan-taona. Tamin'ny herintaona zao hoe exploring possibilities zany hoe mijery hoe inona daholo ny zavatra azonao atao rehefa rahatr'izay lehibe ianao misehatra ny asa. Dia tamin'ity indray zany dreaming big zany hoe manofy bevata hoe za hanofy mba te ho tonga ohatran'ry, te ho tonga ohatran'ity. Dia tsy amin'ny alalan'ilay hoe vizity sy resadresaka fotsiny fa témoignage zany na fizarana an'ilay traikefa sy parcours lalan'omban'ilay vehivavy. Dia reny zany ilay voana fafy izay eritreretina hoe amoa rehefa rahatr'izay. Fa ny ankizy amin'ny camp zany, ny ankizy rehetra na amin'ny girls camp na camp tsotra dia tsy mitovy amin'ny andro voalohany natongavany teo ka amin'ny andro farany izay ivoahany zany. Fa tena hoe lasa matoky tena izy, lasa manana tanjona izy ary lasa manana hampo hoe hay ve raha vita nianina io vita kokoa. Dia zay zany izy hoe tsy ampy modely zany ny vehivavy malagasy. Zay zany zavatra tsapako hoe tsy ampy modely satria ny olona efa tonga ary ambony ery sy amin'ny nahavitana izy dia tsisy mizara hoe inona moa ny sedra nandalovana. Satria ny ankizy kely mieritreritra hoe tsika lehibe io tonga dia teraka lehibe. Ny ankizy kely mieritreritra hoe tsy mba nandalo zaza tsika. Dia tena dia ohatr'izay koa hoe ilay olona efa tonga amin'ny toerana misy azy sy hoe navita fianarana dia matetika tsy mitantara hoe aiza ny lalana anombany, hoe misy fahasarotana. Satria ny ankizy amin'izao indrindra ny ankizy vavy misy kolontsaina, misy rivotra mitsoka zany aty Madagasikara amin'ny ankizy vavy lasa mila zavatra facile, mila zavatra mora hoe omeo crédit, omeo amin'izao mangataka amin'ny lehilahy. Dia satria tsika vehivavy tsy miteny hoe tsy mizara le sedra. Fa mbangy nandehanana mbo nandrapahatonga zany doktora zany, zany tsy lalana mora. Ny abandonne impire farakely mindimy, ranomaso, tomany,
sy ny sisa taim-bava amin'ny mpampianatra aretina ny zaza ditra ny ankizy satria za sady ny taiza ny mianatra nandalovana zany tsy maintsy zany ianao a misy fotoana hoe te hiabandone tena hoe ajanoko ty fa tsy vitako satria mafy loatra za mahazo anazy zany depression tany an-dafy de eto tsy mamenatra za suicidaire 2 fois tena hoe hamono tena indroa ary tany an-dafy daholo za zany satria tena hitako hoe tsy tafavoaka zako de tiako tenenina zany hoe ny olona mieritreritra hoe ianao tonga de tonga tany iny zay moa no tena hitako amin'izy de raha miresaka n'izany rehetrarehetra lalana ny lalovanao zany amin'ny ankizivavy zany ianao de mahita izy hoe ay zany normal satria ny olombelona rehetra indrindra ny vehivavy tsy maintsy misy fotoana ianao farafahakeliny indre mandeha amin'ny fiainanao a mamoy fo manana heritreritra anao hoe adaboko any daholo ty fa tsy te tantara fotsiny de nenahy tsy mamenatra anahy tantarany famonjam-po ny ainako na ny aina ny fasarotana ny ainako ny aina ny fahalemeko zany de zay zany le olana de amin'ny bekempo zany satria amin'ny bekempo azafady matory ihany le ankizivavy de zaraiko amin'ny zareo zavatra ohatran'izany rehefa manana fotoana satria za moa tena mikarakara an zareo fa misy activité isan-karazany zay atao fa ny tena ilainy zany hoe ay ve ty le olona ty ay ve normal kay zany zavatra misy ana ary indrindrindrindra zareo avy any ambanivohitra za tsy tena hoe ambanivohitra fa zay tany Sotema miaina ary za zanak'olona mahantra de tena hoe miaina zany tsy courant zany classe de première zay vao misy courant tao an-tranonay de tantaraiko andreo hoe niainako zany satria ireo tena mieritreritra hoe zay ty tsy ho tafavoaka fa eto foana de tsy zay zany le izy fa tena le hoe mamboly inspiration sy mamboly fanantenana mamboly toetsaina iabo zany amin'ny ankizivavy hoe lalana lalovana io fa tsy voatery hoe en destination anao tsy voatery hoe fa tonga anao io fa lalana andalovanao io ary tsaroa fa ny olona rehetra zay ataoko entretien hoe tafita zany hoe nahatratra tanjona dia nandalona tsarotra Wow, nazara tena zava-baovao amiko hoe ve ilaina zany ny mizaran'izany amin'ny zazavavy mbola classe de 7e midina mankasitraka indrindra amin'ny fizarana. Ny farany angamba satria tsy dia ataontsika lava loatra ny vidéo amin'ny resaka connexion. Inona no hafatra atolotrao indrindra ho an'ny reny sy izay mpanabe zazavavy rehetrarehetra mba hanampiana an'izay satria raha tsy afaka monjy girls camp daholo zany ny zazavavy eran'ny Madagasikara e. Fa araka n'ilay nizaraintsika tamin'ny voalohany teo hoe manana andraikitra ngezabe ny reny amin'ny fitaizana. Inona no hafatra atolotra ao an'ny reny indrindra fa ho an'ny ray koa satria na dia hoe zava-manahirana vehivavy moa ny tejy mino aho fa misy lehilahy manaraka koa zany. Inona no hafatra atolotranao zany voalohany aloha ho an'ny reny sy ny vehivavy mitaiza zazavavy ary ho an'ny lehilahy koa mba hampandrosoana an'izay vehivavy malagasy hitsoan'ny rivotra hafahafa zay araka ny hitanao teo zay. Sy izay mitaiza zazavavy mijery atsika zareo mijery ny ataotsika mijery izy aloha zay vao mahery satria tsika manana mieritreritra hoe teneniko an'izao izy endre tsara ataovy ny devoir ataovy zao de ny ankizy manao devoir tsika manao Facebook hita mihitsy zany hoe mody eo tsika fa ny sainatsika tsy ao manampy anazy zany miaraha manao zavatra amin'ny zanakao miaraha misakafo miaraha mihinana goûter miaraha mitsangatsangana miaraha mandeha mivavaka miaraha de le miaraka tsy présence eo fotsiny fa miresaka miaraka zany miresaka ohatran'ny ianao miaraka amin'ny tianao io hoe miaraka reny de fampimonjimonjy ohatran'izao hoe miresaka ahoana ka izao mba afampatarinao satria misy zavatra ao andohany fa le zavatra ao andohany tsy avoakany aminao raha tsy amin'ny alalany activité iarahanareo zany hoe tsy arotsy hoe rason'izay tiako fatarina zavatra ao andohany zanako ao mipetraha ahoana inona ny tiany dimy inona ny anany no enquêtiny polisy zay enquêtiny gendarme zay tsy zay ny ilainy fa ataonao en milieu naturel zany le izy hoe miaraka anareo de eo amin'izay anao afantaranao ny momba n'le zanakao
mila fantarina zany voalohany indrindra io zanakao io sy io zazakaizahinao io matetika tsika tsy mahalala an'izany misy zavatra efa miandro zany reo io mba liana te hiresaka fa amin'ny fombatsika gasy a ny ankizy a ny zaza tsy manao prépa aveko tsara ny zaza tsy manao prépa hoe za io nge mama efa te hiresaka an'izao na za io nge efa te teny am'izao fa tsika lehibe no misikotra anazy dia ny fisikirantsika anazy amin'izay zany dia amin'ny alala fanaovana dia amin'ny alalany oay ndao tsika hiaraka mba andehandeha kely dia miresaka zay dia manao izy hoe mianarana namandry izy dia fanontaniana ny apetraka amin'izay fanontaniana fa tsy ianao miteny hoe hitako indry fa misy namana ohatran'izao zao le sermona zany a tsy mipasy fa amin'ny alalany fanontaniana zany hoe fantaro zany a le zanakao ny zaza amin'ny fombatsika malagasy ny zaza tsy tonga dia miovra mitantarany zavatra manakina azy fa anjarantsika ray aman-dreny anjarantsika reny no mamantatra dia ahafahany miteny an'izay zavatra ao am-pony izay sy ao an-tsainy izay a dia amin'ny alalan'ny endrika fanontaniana zany hoe mandritra ny activité izay atao dia tsy sermona ny ataontsika fa fanontaniana dia tsy manao interprétation tsika tsy manao jugement fa miaino zany hoe mila an'le zanakatsika manao révélation amintsika zany mba hahalalantsika hoe inona ny zavatra iainany marina inona ny zavatra ao an-tsainy sy zavatra ao am-pony dia tsy ao an-trano zany hoe mipetraka fotsiny hoe avy ity fa za te halala mombanao petraha eo oke voalohany iza moa le namanao iny faharoa tena ataonao en milieu naturel dia tena hoe ataonao normal tsara zany zay zany faharoa zany hoe toano ny zanakao misy zavatra tia zanakao misy zavatra fanihiny any dia tsy anao ray aman-dreny no manatsatso fa anao no manohana efa izy zanakao rehefa tianao infirmière izy aloha izy anao infirmière fa aza terenao anao dokotera toano zany manana misy antony ao dia ataonao zany ny antony itiavanao le dokotera nge tsy maintsy mahita an'izao infirmière dia inona an'izao fanontaniana foana ny ataonao fa tsy jugement hoe tsy mahazo vola nge reny tsy mahazo satria farany izy tsy anao ninino dia izy tianao tsy aloha izy mba infirmière toy izay miala am-pianarana zay zany izy hoe tohanana mbola mila mianatra zany tsika malagasy hoe manohana zany dia fahatelo zany a miteza mianatra amin'le zanakao misy zavatra tsy hainao momba anazy misy information vaovao teneniny anao dia tsy hainao zany dia ohatra hoe anao asa vaovao ohatra hoe développeur zay ninao dia mbola mety ahita asa vaovao be lehibe tsika dia mianara misy terme vaovao ho tenen'ny zanakao anao misy fomba fisainana tsy ary hainao mihitsiny ho tenen'ny zanakao anao satria anao efa dépassé anao efa déphasé tsy mitovy le génération dia meteza mianatra aminazy asorony ampo fa rehefa mianatra aminazy ianao mba miteny koa zavatra vaovao ty zany tsy mbola ampianary ndray dia mba izy indray miteny satria ny atsika nge atsika foana no miteny le zanaka tsy mba mianatra amin'ny zanaka mihitsy tsika ho antsika lehilahy zany ho ana lehilahy lehilahy ny zaza tonga dia tany tsy vehivavy na tonga ny zaza tany fa ny lehilahy koa donc manana adidy tsika marina mety misy antony maro le vehivavy ny tian'le zaza sisy fa tsy midika zany hoe raha izy ny te-hiteraka an'iny dia andraikitra ny zato isan-jato izay hoe tsisy andraikitra anao misy andraikitra anao fa anao mody fanina anao tsy te anao dia anao miezaka manadio saina fantatry ny ankizy tsara hoe manana data izy fantatry ny ankizy tsara hoe ianao manohana anazy fa tsy ampy lasa miompy ianao fa anao koa manana adidy lehibe efa manana adidy lehibe amin'ny fitezanao dia rehefa tsy hanampy ianao dia mba farafaratsy toano le izy fa tsy manohitra hoe mamanao io nge ka ohatr'izao ianao io nge ka ohatran'izao matetika zany le mifanohitra le fitaizana dia raha mba sur la même page zany ny lahy sy ny vavy amin'ny fitaizanan'le zaza dia mba moramora kokoa satria ny anankiray matetika manenjana ny anankiray manao
Dina moa zany ny anankiray manidy, ny anankiray manao goragora amin'ilay izy. Dia tokony mifanohana foana zany, tokony mipetraka le ataontsika hoe le marimaritra, tsy marimaritra iraisana fa le base zany. Dia fa tsy hoe rehefa tsy manaiky le vehivavy efa miteny hoe tsy mahazo mihinana zavatra mamy ohatra alohan'ny atory. Dia avy eo any dadany any izy hoe ameo an'izao za dia ampenao izy satria inona ny lehilahy zany matetika tsy te hidinina amin'ilay zaza izy, zany hoe tsy te hifamaly amin'ilay zanany. Ohatr'izay zay mahatonga ny ankizy sarotra be vao mahay mamatotra lasainy karama. Satria inona ny antony? Tsy karaha mandeha manao anazy haingana. Hoe aleo ity vita fa ho tara anao andeha hianatra ao dia tonga dia efa fatorako. Oviana ary izy vao hianatra iny. Dia tena hoe mila manokana fotoana koa zany ny lehilahy mba hiresahana amin'ilay zaza. Izay nge mahatonga an'ilay zaza tsy tia lalany iray rehefa lehibe. Izay mahatonga hoe za tsy tia andevona an'iny. Rehefa marary dia iny vola fa tsy tia mangy anazy amin'ny hôpitaly. Juste le minimum fotsiny. Ka le fitiavana tompoko, mifamaly, ambolenao io. Ho antitra nge ianao io e. Tsy ho tanora ohatran'izao foana. Dia aza gaga raha hoe mama no tiany kokoa. Satria ianao banque mondiale fotsiny ianao fanome vola. Dia omeny vola koa ianao rehefa lehibe. Efa miasa izy dia ity ilay vola laninao tamin'akany. Nefa rehefa lehibe fa tsy dia tena vola loatra intsony ilainao fa fitiavana. Mafy zany hoe marary amin'ny hôpitaly zany, tsisy mamangy ilay zanaka ao aiza. Sahirana miasa izy dia vola foana no omeny. Ary ny tena loza dia hatramin'ny fandevenana anao dia mbola vola foana no omenao. Izay zany ilay izy hoe raiso an-tanana, mbola tsy tara, na 5 taona ny zanakao, na lahy zany ianao mihaino anazy ao, na vavy, dia ambole fitiavana izy, karakarao, jerijereo fa tsy ho verimaina zany, atsika tsy kaprisy, atsika tsy tanora lalandava fa ho avy ny fotoana mahaosa atsika. Iza no hijery atsika? Maison de retraite zalahy mbola tsisy aty amin'ny tanintsika e. Mbola tsy takatra n'olona fa tsy maintsy ny zaza nateraka no atao an'izany ary tsy ny zaza lehilahy no mahakarakara anao fa ny zanaka vavy. Dia ao ny ataovy ny investissement, ao amin'ny zanakao vavy ny ataovy ny investissement fa io tsy manary anao. Fa izay omeny anao, izay omenao azy amin'izao, io ny ampodiny aminao. Ka rehefa tsy nanome anao, zéro zany ny investissement-nao aminazy, dia aza manantena inona fa dia ho sahirana anao mifanteranao, na lehilahy anao, na vehivavy mihaino an'izany dia tsy manoro voana za fa karakarao ny zanaka vavy. Zany tsy midika raha tsy miteraka vavy zany za dia lehilahy zany ataovy ohatran'izay koa e. Rehefa tena tianao izy anao tsy miteraka vavy izany. Rehefa tena tianao izy rehefa nahavita nanao investissement taminy ianao amin'ny fotoana, anao reny zany, amin'ny fotoana, anao ray zany, amin'ny fotoana, hainy zany hoe ty ilay olona tianaka. Ny zaza tsy mihatsara velatsia fa ny zaza dia madio. Dia mino za fa tsy ho sahirana aminao rehefa fotoana fahosahanao. Raha anao moa accidenté amin'ny moto to dia maty akory atao tsy maheno anao. Fa raha anao ilay mbola marary tsy mila fikarakara reny, tena mila zanaka. Ny iray tampoka manana ny fiainany fa ny zanaka ihany. Mankasitraka indrindra tompoko. Mino aho fa mihoatra lavitra noho ny zaza nandray voalohany teto an'izay fampizarana izay ny ataon'ny mpijery sy ny mpanaraka ny peditsika na dia nisy ary ny olakolana kely ara-teknika. Mino aho fa tafita ny hafatra dia mankasitraka indrindra ny zaran'izay zava-dehibe indrindra amin'ny fanabeazana izay. Dia ho anao izay nanaraka sy nijery, ataovy ao amin'ny commentaire ny mba feedback tianao atolotra manoloana an'izay fizarana izay. Mankasitraka indrindra.